Isorantrano tomboka vavy tsy misaraka amin'ny fahita lavitra matv manolotra ny araba ihany koa ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy hatramin'ny farany ny fivoriana izay niarahan'ny filoham-pirenena sy ireo mpanolotsaina eo akaikiny eo ihany koa ny tontolo politika amin'ny faneho-kevitra samihafa ny fanampiana izay nentin'ny vadin'ny filoham-pirenena ho an'ireo trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza farany teo ary ny vokatra vaovao izay ho avoaka ny scoop digital eo amin'ny sehatra ny sary mihetsika ireo entina amintsika mitakariva ity santionandreo manasanao raka ny fanambara teo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany sy namory ireo akaiky azy ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka niara-nidinika ny amin'ny fanendrena izay mety ho prime ministre eo ihany koa ny fananganana ny gouvernemanta azo eritreretina noho izany fa atsoatsy dia hiravina izay fanendrena ny prime ministre ary ihany koa ny fananganana ny gouvernemanta izay. Taorinan tany Bruxelles dia azo verina fa hifantoka betsaka amin'ny fanindrina prime ministre sy amin'ny fandrafitana gouvernemanta vaovao ny asan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ora visy taorian'ny fahatongavana tanindrazana omaly dia efa namory ireo mpanohitsaina izy raha nitatra taoriana izay fivoriana izay dia voajery tao anatin'ny dinika ny antotaratasy rehetra mahakasika ny fanindrina ny prime ministre ary ny fananganana gouvernemanta ary raha ny fantatra dia amin'ny ity herinandro ity farafahatarany izy mao avy izao izay fanindrina izay. Fanendrena prime ministre izay raha ny lalam-panorenana misy dia mivoaka amin'ny maro anisa eo anivon'ny anteny merapirenena. Ny herinandro lasa teo raha ny zava-nisy dia nisan'ny mihetsiketsika tamin'ny fandaminana miainga amin'ny antoko politika ao anatin'ny anteny merapirenena ny plateforme pour la majorité présidentielle na ny PMP. Raha nitatra dia nisy ny marimaritra iraisan'ny antoko politika tao anatin'izany akasy ny mihoatra ny 20 no azony antoko politika ao anatin'ny PMT ity ary nisan'ny antoko politika manana solombavambahoaka maro anisa izy amin'izao fotoana izao ny gam patram izay raha iray ny solombavambahoaka tao anatiny teo aloha dia tafakatra araiky amin'ny 30 izy amin'izao fotoana izao miampy ireo député landy tamin'ny tsy miankina. Ho an'ny PMP dia tsy nisy ny anarana votona ofisialy fa atolotra izy ireo prime ministre taorian'ny fandaminana teo amin'ny antoko politika ao anatiny. Ho an'ny mampara kosa dia ny telopolo masa lasa teo no nanotra anarana vaovao prime ministre izy ireo tsy namoaka izany anarana izany nefa izy ireo fa raha ny fantatra dia anarana efatra no natolotra na dia maro izany anarana mandeha dia ny filoham-pirenena ihany no tompony teny farany amin'ny fanendrena izay prime ministre izay. Andrasana rehetra amin'ny herinandro ity ny fanapahan-keviny ho an'ny olona apetran'ny prime ministre izay ity farany izay anatotosany programan'asa ny filoham-pirenena.